Hoampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra iray Jesosy Kristy tombontsika. Ty tapa-manaraka ty dia resantsika ny antsoina hoe fitsaharana. Fitsaharana. P. Ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7:7-8 zao ny teniny ao hoe: makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra ho tsisy mavesaritra entana, fa zaho no manome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-po ady ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Zany teny zany no resantsika androany ny amin'ny atao hoe fitsaharana ao amin'i Jesosy Kristy. Eo anatrehan'ny fiainantsika am'izao fotoan'izao, fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, izay fantatritsika fa mandalo ady, mandalo olana maro isan-karazany, mandalo stress, mandalo problème maro isan-karazany, na ao tokantrano zany amin'ny vady aman-janaka na amin'ny asa, dia matetika tsika mahatsiaro hoe tena vizaka tsika. Dia ao anatin'izay fahavizana izay mitady vahaolana tsika, mitady vahaolana maro isan-karazany olombelona. Zany mba mahatonga an'ireny solution de bien-être amin'izao fotoan'izao lasa tena mandeha be, satria lasa mitady vahaolana ny olona eo anatrehan'ny stress, eo anatrehan'ny ady, eo anatrehan'ny zavatra maro isan-karazany izay miatra amin'ny fiainana. Zao nefa ny tadideo, raha ny tena marina dia izay ny tena antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tao amin'izao tontolo izao, hanome antsika vahaolana, ary indrindra hanome antsika fiadanana, araka ny teniny hoe fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomena an'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Ny fiadanana tsindriko kely, tsy fiadanana araka ny famaritan'izao tontolo izao azy, satria ny fiadanana ny famaritan'izao tontolo izao azy dia manana izay ilaina, manana ny ampy. Fa ny fiadanana ho antsika kristianina, ny famaritana ny antsoina hoe fiadanana dia fitsaharana, ny tsaharintsika. Ahoana ary zany? Eo anatrehan'ny ady, ahoana ny fomba hitsaharantsika eo anatrehan'ny ady? Zao ny zavatra mila azontsika. Na inona zavatra mitranga amin'ny fiainantsika tsy possible amintsika. Tsy possible amintsika ny hiatrika ady, hiatrika stress, hizaka olana maro isan-karazany. Zany mahatonga ny olona lasa betsaka amin'izao fotoan'izao ny AVC sy ny zavatra ohatran'izany, satria lasa ny herin'ny tenantsika no miatrehantsika ny olana sy ny ady. Zao koa nefany, tena marina raha Jesosy Kristy raha nyteny hoe makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra eto amin'izay zany no hanome anareo fitsaharana. Eto ny ziogako fa malemy fanahy sady tsy miavina-po ary dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fitsaharana revana dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ohatran'ny ao zany hoe fitsaharana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fitsaharana ao amin'i Jesosy Kristy dia tsotra. Jesosy Kristy no misubira ny zavatra rehetra miatra amintsika. Izy no misubira ny zavatra rehetra miatra amintsika. Zay ny atao hoe fitsaharana, zay ny atao hoe fiadanana. Tahaka n'izy 12 lahy raha tao anaty sambo fiara, tao anaty sambo kely zafady, fofofo ny tafio-drivotra tao anaty sambo kely, ary rehefa fofofo ny tafio-drivotra tao anaty sambo kely, mahavariana dia zao, Jesosy Kristy matory ao anaty sambo kely, fa izy 12 lahy kosa mikoropaka eo anatrehan'ny tafio-drivotra izay niatra tamin'ny sambo kely. Nitopatopa ny sambo kely, natopatopa ny rivotra, natopatopa ny ranomasina, fa Jesosy natory. Ary rehefa tena vizaka zalahy, rehefa tena vizaka izy, dia niteny Petera amin'ny farany hoe tsy mampaninona anao va hozy izy ny hahafaty anay. Tsy hampaninona anao va ny hahafaty anay. Mahavariana dia izao, i
petera tsy niteny hoe tsy mampaninna anao va ny ahafaty atsika fa zay tsy mampaninna anao fa ny ahafaty anay satria inona ny antony satria fantany fa Jesosy Kristy na inona na inona zavatra mitranga na sanatria raha miletiko isambokely io tsy ho faty Jesosy Kristy tsy ho faty satria Andriamanitra izy tsy azo ny an-tsaina ihany koa fa na inona zavatra mitranga na inona na inona zavatra mitranga mety hitopatopan'ny tafio-drivotra ny sambokely fa ny zavatra tokana tsy hitranga dia tsy hiletika ny sambokely satria nahoana ny antony satria Jesosy Kristy ao anaty sambokely zay adininy zay ary zay no natonga ny Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe rikely finoana ozy izy rikely finoana satria naninona no nitenenin'i Jesosy hoe rikely finoana satria tsy natoky Petera satria tsy natoky Petera fa ao anaty sambokely eny Jesosy Kristy satria tsy natoky Petera fa na inona na inona ady mitranga na inona zavatra mitranga amin'ny fiainana dia ao anatin' Jesosy Kristy ao anatin'izay sambosay Jesosy Kristy ary tsy letika io sambo inona ny tinambara amin'izay ravana ao koa fantatritsika fa ny any vahaolana tokana etrehana ny ady etrehana ny olana sy ny zavatra maro isan-karazany eto amin'ity zao tontolo zao ty dia tsy misy afa-tsy ny finoana ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy finoana ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy raha miteny Paoly hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko zany hoe raha Kristy ny velona ao anatiko tsy izany miatrika ny olana tsy izany miatrika ny olana fa Jesosy Kristy ao anatiko no miatrika ny zavatra rehetra ary rehefa Jesosy Kristy ao anatiko no miatrika ny zavatra rehetra dia tadio fa mpandresy Jesosy Kristy mety handalo ady mety handalo olana fa mitsahatra ianareo angina za no hiady ho anareo ianareo angina inona ny dikan'izany zavatra zany na inona na inona zavatra mitranga zany tsy maintsy ny lalana tsy maintsy alehantsika dia ny finoantsika fa velona ao anatintsika Jesosy Kristy tsisy afa-tsy izay ny lalana tsisy afa-tsy izay ny lalana azotsika fiadanana tsisy afa-tsy izay ny lalana azotsika fitsaharana zay ihany Jesosy Kristy ao anatin'ny sambokely Jesosy Kristy ao anatin'ny sambokely ny fiainantsika Jesosy Kristy rehefa mitsangana dia mampitsahatra ny tafio-drivotra eo amin'ny fiainantsika tsy misy afa-tsy izay no azotsika miatrika ny olana rehetra zay mitranga eto amin'izao tontolo izao ry havana raha ny tena marina dia fiainana impossible dia fiainana kristianina dia fiainana impossible satria nahoana fiainana impossible satria itsika kristianina mazava be ny tenin'i Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana nefa matoky za efa naharesy an'izao tontolo izao tsy tsika ny maharesy an'izao tontolo izao tsy afaka ny andresy an'izao tontolo izao tsika mila mazava mitsika zany tsy afaka ny andresy an'izao tontolo izao tsika fa ny anyhery mandresy an'izao tontolo izao dia ilay herin'i Jesosy Kristy atao anatintsika Jesosy Kristy zay mitoetra atao amintsika zay ihany no afaka hery ahafahantsika miatrika an'izao tontolo izao zaho izy Jesosy Kristy mivavaka aminao ray tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo izao fa niaro azy amin'ny ratsy ny fiarovany Jesosy Kristy ao anatintsika irery no hery ahafahantsika mitsahatra ninina ady ninina olana aoka ho fantatritsika zao no mila fantatritsika ary mila tena mazava amintsika ny atao hoe finoana tsy fanovana ny fiainantsika akory ho amin'ny tsaratsara kokoa fa fatokisantsika ny Jesosy Kristy indrindra rehefa ao anaty aditsika zay ny atao hoe finoana sy fatokiana ny finoana tsy fangatahana-javatra ny finoana tsy fangatahana-javatra ny finoana tsy fanerenan'Andriamanitra ny finoana tsy hoe rehefa miteny an'izao dia tanterahan'Andriamanitra tsia ny finoana indrindrindrindra dia ny fatokisantsika azy ao anaty tafio-drivotra
ny fianterantsika tanteraka aminy arak'ilay teny hoe tsy misy maharombaka zay eo am-pelantanako, tsy misy maharombaka zay eo am-pelantanako. Raha tena mino zany tsika fa tsy misy maharombaka zay eo am-pelantanan' Jesosy Kristy, tsy misy maharombaka atsika. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana ve sa fitanjahana, sahady, tsy misy mahasaraka. Fa amin'izany ozy izy ny ten'Andriamanitra dia manoatra anao ny mpandresitsika, tsy tsika ny mpandresy, mbola tsy ndriky foana, tsy tsika ny mpandresy, fa ilay Jesosy Kristy zay nanolotra ny aino atsika, nalevina nitsangana tamin'ny maty ary velona ao anatintsika, mba handehanantsika amin'ny fiainam-baovao, hananantsika fiainam-baovao ary iainantsika zany fiainam-pandresena ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fandresena tsy fananana ny zavatra zay ilaina akory, fa ny fandresena dia ny fitoeranao ao anatin'ilay fitsarana na dia mafy aza ny tafio-drivotra. Te hampahery anao, mety mandalo ady ianao, mety mandalo olana ianao, mety mandalo tafiotra ny fiainanao, fa zao no tadideo lay tanan'Andriamanitra, lay Jesosy Kristy izay efa naharesy an'izao tontolo zao. Raha tena mino ianao fa maty ho anao izy, raha tena mino ianao fa voavelany ny elokao, raha tena mino ianao fa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary velona ao anatinao, dia Jesosy Kristy velona ao anatinao, niatrika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Finoana zany ry havana, ny zavatra mety mandalo, ny zavatra hita maso mety mahakivy atsika, ary zay indrindra mahatonga ny teny hoe finoana ny andehanantsika fa tsy fahitana. Ny zavatra hita maso mahakivy atsika, ny zavatra hita maso indraindray mampiemitra, ny zavatra hita maso indraindray tsy mampite androsotsony, fa sainginony amin'ny finoana fa Jesosy Kristy miado atsika, Jesosy ny miado atsika, tsy hitan'ny maso ny nofontsika zany, fa ao amin'ny tontolon'ny fanahy Jesosy Kristy miaina, Jesosy Kristy miaina ao anatintsika, Jesosy Kristy miatrika ny zavatra rehetrarehetra. Ninina olanao, ninina adinao, ty hampahery anao aho, ty hampahery anao aho, nareo angina fa za kosa hiady ho anareo. Mahireza Jesosy Kristy ilay tompony voninahitra, Jesosy Kristy ilay mpiandrondro lehibe zay niala tamin'ny maty, nitondra ny fandresena, nitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mahagaga, izy hampandresy atsika amin'ny zavatra rehetra zay andalovantsika eo amin'ny fiainantsika. Ny voninahitra ho an'i Jesosy irery. Amen.